zay ny amin'iny vaovao iny fanakalazaina tampomba ofisialy androany kosa ny fahadimy amin'ny telopolo am'zato taona ny fiaramiasan'ny Allemagne sy Madagasikara izay natao indrindra tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Tetsy Anosy. Feno dimy amin'ny telopolo am'zato taona androany ny fiaramiasan'ny firenena Allemagne sy ny firenena Malagasy natao androany tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Tetsy Anosy ny fankalazana izany fifanarahana fandriampahalemana sy ny varotra na traité de paix et de commerce izany. Tonga nanatrika ity fankalazana ity ny masivo Allemagne, ny ministry ny raharaham-bahiny sy ireo ministra maro solotenan'ny gouvernemanta. Anamariana ity fankalazana ity dia misy ny fampiratiana ny tantaran'ny firenena Allemagne sy ny fifandraisany amin'ny firenena Malagasy, fampiratian'ireo tranoheva maro izay ataon'ireo vondrona Allemagne maro misehatra eto amintsika. Misy ihany koa ny famelabelan-kevitra maro samihafa. Am'zato taona katroka androany satria androany dia talata dimy folo ny volana May valo ambin'ny folo sy roa arivo ka ny tipote atondavana dia ity natonga ny ranavalo manjaka faharoa izay nampanao an'izany traité izany dia ny fiarovana aloha ny fiandrianan'ny Madagasikara tamin'izany izay tany efa nekenindreo izay ngezabe indrindra tany Europa tena tany ngezabe ny fiarovana ary izay no natonga leza rehefa satria tsapany tamin'izany fa rehefa ao anatin'ny fiainana lamina mirindra misy ny fandriampahalemana dia afaka mizohy amin'ny resaka asa fampandrosoana nampatsivin'ny ambassadeur-ny Allemagne tamin'izay teny nataony teo ny tantarana marary ny tany Europa nanisany tapany voalohany taona ny 20e siècle iny. Nanamafy ny masivo Allemagne fa mandritra izay efa taona niarahana ny asa izay dia nivelatra tokoa ny fifanakalozana teo amin'ny firenena Allemagne sy ny firenena Malagasy na eo amin'ny sehatra ara-politika izany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ohatra lehibe amin'izany ny fisian'ireo vondrona Allemagne maro miasa eto Madagasikara. Aritra roa andro moa ity fankalazana ity.